Mandroso ny asa fanamboarana an-tsena lehiben'ny Behoririka, hoy ny fanambarana nataony ben'ny tanàna Antananarivo, Nainandriatsitohaina. Toeram-pivarotana 770 ao anatiny ary toerana 770 ety ivelany no hita ao amin'ity tsena ity, ka ireo mpivarotra madinika sy mpivarotra amoron-dalana no ampidirina hivarotra ao. Tsy maintsy tohanana sy ampiana satria mamelona tokantrano maro ireo mpivarotra madinika, hoy ny fanazavan'ny ben'ny tanàna. Manantena ny ben'ny tanàna amin'ny alalan'ny fametrahana mpivarotra ao amin'ity tsena vaovao ity, fa andamina sy ampiditra amin'ny ara-dalàna ireo mpivarotra madinika izany tetikasa izany. Ny famerana ny sehatra tsy ara-dalàna dia fototra iorenan'ny fahamarinana ara-tsosialy sy ara-toekarena hoy hatrany izy. Ilay trano be noravaina tamin'ny taona 2024 teo akaikin'ny EPP Behoririka no anorenana ity tsena vaovao ity, trano be izay noravaina noho ny tsy fanarahan-dalàna. Anisan'ny firenena 410 ahitana doro-tanety be indrindra manerana an'izao tontolo izao i Madagasikara, araka ny fikarohana nataon'ny tahirin'izao tontolo izao misahana ny tontolo iainana na ny WWF. Araka ity asa fikarohana ity dia mitsinjara faritra 3 ny doro ala manerana an'izao tontolo izao, ka ao anatin'izany ny Amerika Latine, ny Afrique subsaharienne ary ny Asie du Sud sy ny Océanie. Efa mihoatra ny 770 tapitrisa ny ala maneran-tany very eny anivon'ireny faritra ireny fotsiny teo anelanelan'ny taona 420 sy 720. Raha ho an'ny Madagasikara manokana izao dia mahatratra 7 hektara ny ala very tamin'ny taona 420 ka hatramin'ny 720 ary verina ho ray faingo 3 tapitrisa izany tamin'ny teo anelanelan'ny taona 2020 sy 720. Manoloana izany zava-miseho izany dia nanolotra sosikevitra maro ny WWF, ka anisan'izany ny fampiatoana ny famatsiana ireo teknika mpambolena tsy maharitra ary ny famporosiana ny fanaraha-masony ala eo anivon'ny fiarahamonina. Faritra Andro Ratsiroa no hita taratra ao amin'ny ranomasimbe Indiana ankehitriny. Miamiariary hatrany izany raha ny filazan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ahina tokoa ny mety ivadian'ny iray amin'ireo rivo-doza amin'ny farany ity herinandro ity. Amin'izao fotoana izao dia mbola antonony ihany ny heriny, miaraka amin'ny rivotra 30 km ka hatramin'ny 70 km isan'ora, saingy mizotra miadana miankandrefana izy io ary mety hikasika ny morontsiraka tsinanana malagasy.